Mandeha be ndray moa ny resaka am'izao fotoana izao manoloana anilay mpanao gazety teratany vahiny Gaël Borgia izay nisy nandrahona ho faty tao amin'ny LinkedIn tamin'ny ity herinandro ity hatrany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampela moa isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba ho namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tena ko amin'ity ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika anilay mpanao gazety teratany vahiny no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Any Toliara mbola tsy nahazo ny fitrondronono ireo beantitra ao Toliara hatramin'izao raha ny fitarainan'izy ireo hatrany. Raha ny tokony ho izy nefa dia isaky ny fahenina ambin'ny folo ny volana no azo ny volan'izy ireo. Nandeha teny amin'ny terim-bolam-panjakana ireto farany izay nangata-panazavana. Nilaza indray ny teo anivon'ny trésor fa efa nalefa ny virement tamin'ny 14 aogositra ny vola fitrondronon'izy ireo. Nampiantso an'ireo beantitra ny teo anivon'ny banky ao Toliara ka nisy ny fihonana teo amin'izy ireo tamin'iny afaka omaly tolakandro iny. Eo amin'ny resaka tsenam-barotra indray ao ny milaza fa bodony olon-tokana ny tsenam-baro-panjakana. Isika variana amin'ny resaka autoroute fa ny ao ambadika bodony olon-tokana ny tsenam-baro-panjakana amin'ny sehatra samihafa amin'izao fotoana izao ary maro ny fitarainana voaray mikasika an'izany. Lalana fourniture, bureau ary fotodrafitrasa sy ny maro hafa. Io ny fanehoan-kevitra n'ireo mpanositra tamin'ity herinandro ity raha ny hevitra manoloana an'izay rehetra izay. Izay mbola tsy voamarina mazava moa izany hoe tena bodiny olon-tokana marina moa izay resaka tsenam-baro-panjakana izay sa tsy marina akory ny fisiany izany. Teleferika indray tsy hiasa ny teleferika manomboka androany lakamisy mba hanaovana ny fikojakojana faobe sy ny fanadiovana izay tokony natao ny alahady 17 aogositra lasa teo iny hoy ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana amin'izao fotoana izao. Ministeran'ny filaminam-boaka indray nitondra fisaorana ho an'ireo polisy-pirenena izay niasa nandritra ny fionam-be SADC. Naneho ny fisaorana sy fankasitrahana ho an'ireo polisy-pirenena izay niasa nandritra ny fionan'ny SADC ny ministry ny filaminam-bahoaka ny inspecteur général de police Rakotoramanana Harlala sy ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka teny amin'ny kianjan'ny Maki Andohatapenaka tamin'ny andro ny alarobia 20 aogositra 2024 maraina teo iny. Nambaran'ny ministra nandritra ny lahateniny fa tena naneho ny fahavononana sy fahavitriana tanteraka ireo polisy rehetra nandray anjara tamin'ny fiarovana sy fandaminana ny hetsika rehetra nandritra ny fivorian'ny SADC tao Madagasikara tao. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika anilay teratany vahiny izay mpanao gazety nisy nandrahona tao Madagasikara tao tamin'ity herinandro ity hatrany. Nanao fanambarana ny eo anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitatam-bola fa tsy mpiasa ao amin'izy ireo i Philippe Rajonarvelo. Ity farany izay nandrahona any Gaël Borgia izay mpanao gazety ny TV5 Monde miasa ao Madagasikara ho faty tao amin'ny LinkedIn ary mitonona ho lehibe ny sampandraharaha ao amin'ny ministera fitatanam-bola. Tsy tompon'andraikitra amin'ny teny na fihetsika avoakany ny ministera ho hiatrany ny fanambarana izay nataon'ny ministera taorian'izay resaka amin'ny famafaho mandeha etsero izay. Etsy andanin'izay nilaza moa i Gaël Borgia fa nisy fiarany tondra mpitandro filaminana izay manao fanaminana sivily nanaraka ny fiarany tamin'ny iny androny afaka omaly iny tokony tamin'ny folora latsaka fefantany hoany ary efa saika ny fandona mihitsiny raha ny nambarany tao amin'ny page Facebook ny hatrany. Tery ny arabe ka sarotra ny verin-dalana saingy ny ala ihany ireo nanaraka azy hoy ny fanazavana hatrany. Rehefa nanamarina izy ireo dia azo ny antoka fa polisy ireo nanaraka azy ireo. Averiko indray tsy mikasa ny hitsahatra amin'ny asako aho ary tsy angina ho izy hatrany. Raha nanao ny fanambarana tao amin'ny pejiny tao amin'ny maha-mpanao gazety matianina azy. Raha izany fanambarana izany mantsy ny hodinihana dia tena tsy hanaiky hangina izy ary tsy hanaiky lembenana hatramin'ny farany na ino kidona na ino kitranga ary ninona ny fandrahonana izay mety ahazo azy dia tsy maintsy hanohy ny asany hatrany izy amin'izay asa fanaovan-gazety izay ataony izay satria ireo teratany vahiny ireo mantsy dia miavaka kely ny azy eo amin'izay asa fanaovan-gazety izay ary tsy azo nizaniza rebirebena izany moa izy ireo ao anatin'izay fanatanterahana ny asan'izy ireo amin'ny fanaovan-gazety
gazety izay ho aparitaka izy ireo eto sy roa izay eny namana fotohinany hafa aza ny zavatra izay aparitaka izy ireo fa rehefa azon'izy ireo ny recoupement sy ny maro hafa dia tsy maintsy manao an'izay fanambarana ampahabe maso sy manaparitaka an'izay asan-gazety izay vitan'izy ireo zay moa izy ireo indrindra fa ny ao amin'ny TV5 Monde izay azo lazaina fa tena tsy mba misy an'izany hoe censuré ny vaovao izay mivoaka ao fa ny vaovao rehetra izay mivoaka ao dia voalaza antsakany sy andavany araka ny zava-misy avokoa. Manoloana an'izay rehetra izay mo dia maro no miandry izay mety ho toy ny raharaha izay mahatonga ny ty mpanao gazety tia milaza fa misy mandrahona sy misy manaraka etsero izay ary maro ihany koa mo ireo zay samy maneho ny heviny manoloana an'ity raharaha ity amin'izao fotoana izao. Asa raha mba ahoana marina no mety ho toy ny raharaha ity raha toa ka mitovy foana izao fandrahonana izay mahazo an'ity teratany vahiny izay mpanao gazety ny TV5 Monde miasa sy monina ao Madagasikara ity amin'izao fotoana izao. Asa raha ho isy ny fepetra izay ho raisiny mpitondra fanjakana manoloana an'izany rehetra izany. Asa raha ahoana no vahaolana izay azo raisina mba hialana amin'izay resaka fandrahonana etsero izay raha toa ka tena misy marina tokoa izany resaka fandrahonana izay mahazo an'ity mpanao gazety teratany vahiny ity. Io moa zany dia araky ny ilay fomba fitenenana manao hoe ny marina rehetra tsy mba hafilaza avokoa ka mety ho zay no mahatonga an'ireo olona sasany izay mahatsiaro voatohintohina amin'ny asa izay ataon'ity mpanao gazety ity no lasa miteraka an'izay lonilony sy ny fandrahonana etsiroa izay mahazo azy tato ato izao. Koa dia andrasantsika eto ara no mahakasika an'ity toy ny raharaha fandrahonana izay mahazo an'ity mpanao gazety teratany vahiny ity. Ninona no lazaina dia tsy azo atao ny mandraha an'olona izany na dia misy aza ny tsy fitiavanao ny zavatra izay ataony fa tokony hametraka fitorinanao raha toa ka tsy mety aminao ny zavatra ataony fa tsy mety izany hoe mandraha an'olona ho faty izany fa mety hampigadra na ihany koa mety hahavoasazy ianao izay fandrahonana ataonao amin'olona izay. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay efa naeto sanandro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.